raha tsy aivina kosa voatsela akory zay no nanatanteraka iraka tany amin'ny firenena tany Chine ny premier ministre lehiben'ny gouvernementa isan'ny tompona andraiki mpanjakana afrikana no raisin'ny tompona andraikitra voalohany ao Chine ny premier ministre Kolo Roger ho antsika eto Madagasikara manokana zany dia mitetina $100 no eritreretin'ny fanjakana malagasy ilaina amin'ny tetikasa fampandrosoana toy ny eo anivon'ny fanamboarana ny lalana ny serana tsambo ny serana mpiaramanidina ny lafin'ny teknolojia vaovao ary ny maro hafa ihany koa. Efa niresaka an'izay tontolo ny fampandrosoana izay antsika dia niona tamin'ny solotenan'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosonana ny bady androany ny ministra ny asa vaventy malagasy Andriamatoa Roland Ratsiraka ny famariparitana ny asa izay ho tanterahana na ihany koa ny endrikendriky ny fiara-miasa ho tanterahana manomboka amin'ity taona ity hatramin'ny taona 2022 no lahadiniky ny rotony tatao anatin'ity fiaonana ity. Délégation Banque africaine ho an'ny fampandrosoana notarian'Andriamatoa Abdelkrim Benjebour no nitsidika ministra ny asa vaventy Andriamatoa Roland Ratsiraka teny Anosy. Nisy arak'izany ny fijerena amin'ny fiara-miasa ho avy mandritra ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024. Misy budgétaire zany efa promesse fa le programme 2014-2016 zany no resanay eo dia rehefa mandeha moa zany le RN9 efa tatrareo fa manomboka izy zao iny dia aveo misy le deuxième étape ny RN9 zany no volazontsika dia ino zany mety amin'ny $60 millions eo zany zany hoe tsika miteny zao zany manomboka ny RN9 miala ao Toliara dia akany anala misampy dia aveo anala misampy Dabara mbola misy 100 km indray dia iny zany ny étape faharoa azontsika avy any amin'izao. Ankoatran'izay fa mbola mandinidinika resaka gouvernance resaka fanampina amin'ny congrès de la route dia itondra izy dia misy projet hafa moa amin'ny secteur hafa fa nambarako tamin'izareo na ifinancer antsika secteur agriculture na financer mine ninina raha vo tsisy le lalana dia ohatrany tsisy zavatra ho vita donc zany zay zavatra zay zany mbola hitako hoe mbola misy tsy tsapan'le mpamatsy vola tsara hoe ty lalana ty aloha tena important tsika rehetra. Nanao jeritodika amin'ny fiara-miasa tany alohany koa ireto mpamatsy vola sy ny ministeran'ny asa vaventy ka nanambara fa misy tokony hojerena amin'ny paikady amin'ireny tetikasa fanamboaran-dalana ireny indrindra eo amin'ny lafiny fampandrosoana. Ohatra ny hitako misy tsy neto ny asantsika zany hoe ny gouvernement taloha sy ny mpamatsy vola misy tsy neto inona ny antony ohatra meko zany teo dia hoe ny lalana misy toerana mamokatra vary sakafo ny hoan'ny malagasy isan'andro dia vary kanefa ny maninona mbola tsy goudronné foana ny toerana zay mamoka vary dia zay zany tena olana goavana hoe misy fahadisoana ho ny stratégie na resitsika amin'ny hoe aizany mahamena amin'ny resaka lalana ka ankehitrino dia mametraka izay hoe reny lalana reny dia mahamena zay toerana mamokatra vokatra na vary io na zavatra hafa io na légume na jirofo na vanille na café na poivre dia eo ihany koa ny toerana zay ahafahantsika mampandroso ny fizahan-tany dia atao nafinaritra moa dia vonina ihany koa zareo zany anome fanampiana ho an'ny congrès zay karakaraina amin'ny fin novembre io zany ny lazaiko tamin'ny tsara hoe io congrès io ahafahantsika miantso iben'ny tanàna rehetra eto Madagasikara ho avy eto Antananarivo maro amin'ireo olona reo mbola tsy nahita an'izany Antananarivo zany ihany koa dia ina koa ny zavatra lehibe dia mba hamena izy fanantenana hoe tahaka zao any ny afaka ataonareo momba ny lalana route communale nenareo fa tsy vitan'ny ministère karakara route communale satria na ny azy ary efa tsy vita mikarakara azy ko mainka hanenjika an'io io ihany koa ny fotoana mba ahafantaran'ny olona rehetra mpiara-miasa amin'ny ministère des travaux publics sy ny transport sy ny sisa hoe ty resaka lalana ty anatsara ny tontolony fanomezana asa ny olona tsy anazy anatsara ny insécurité amin'ny toerana zay misy olona amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana anatsara ihany koa ny fahazahoan'ny olona fitsaboana amin'ny tokony izy sy ny fianarana. Mahatratra amin'ny 7,7 kilometatra ny lalana miandry ny fanamboarana eto Madagasikara. Fanamboarana izay hitadiavana famatsim-bola mahatratra amin'ny $10 miliara amerikanina.